أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Voalohany dia tsy mitsara tsika midera sy makasitraka ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izay mbola nanome-tsika tombonandro miaina ao anatin'izao volana Ramadan izao fa indrindra ao anatin'ny folo farany angatatsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala aingany ity folo farany ao anatin'ny volana Ramadan tia mba azahoantsika tombotsoa eto ambony tany sy any akoatra amin'ny lalan'ireo asa soa izay hotaterahantsika ao anatin'izany. Ary tsodransy fandriam-pahalemana ho an'ilay malalatsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sy ho an'ireo fianakaviany sy ireo mpanarady azy ary izay mifikitra manaraka an'izany sorodarany izany mandra-pahataperan'ny fiainana eto ambony tany. Rahalahy sy ray anabavy any atokantrano, hitatsika fa mandeha dia mandeha ny andro ao anatin'izany volana Ramadan izany. Amin'izao tsika dia efa tafiditra ao anatin'ny folo faran'ny volana Ramadan. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve efa tratratsika ny tanjona izay nametrahany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany volany ny fifehezana izany, raha toa ka miteny Allah subhanahu wa ta'ala mifarany le verset mikasika ny fifehezana manao hoe la'allakum tattaqun, hoe nididika aminareo le fifehezana tahaka ny nandidiko an'ireo vahoaka teo aloha, amin'izay ianareo mba ahazo an'izany fahatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Inona le fatahorantsika ny Allah subhanahu wa ta'ala? Moa ve efa niala amintsika izany fifosafosana sy ny karazany sy ny ireo asa ratsy rehetra ireo? Moa ve anao fa mavita mitazona ny tenanao rehefa eo pahatezerana? Satria ny fahatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia mitaky amintsika amin'ny hoe fahaizantsika manatanteraka an'ireo baiko sy adidina ny raha ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika, ary fialantsika an'ireo zavatra izay norarany Allah subhanahu wa ta'ala amintsika. Ka eto ampendoana dia Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nametraka atsika ao anatin'izany volany fifehezana izany, ny tanjona voalohany nametrahany Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezana dia mba hahaizantsika ahanana toetra mendrika eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala sy eo anatrehany fiarahamonina izay iainantsika. Efa tsy ho ela dia andao atsika izany volana Ramadan izany. Moa ve tsy rairay avy amintsika ny atokantrano efa nametraka fanontaniana fa efa tratratsika marina ny tanjona nametrahany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fifehezana volana Ramadan izany. Mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia miteny amin'ny hadith manao hoe man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharaba. Mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia manamafy amin'ny hadith manao hoe niza tsy nanambela zany qawla zur, ny fijorona vavolombelona milainga, qawla zur izany ny fifosafosana, ny lainga sy ny asa ratsy rehetra reo, dia Allah subhanahu wa ta'ala tsy mila n'izany fifehezana izay ataony, tsy mila n'izany anoanana sy ny karazana hitaita izay ataony ao anatin'ny volana Ramadan. Tahaka ny hoe Allah subhanahu wa ta'ala mila hiteny amintsika fa hoe raha ohatra tsy vitanao mitazona ny tenanao amin'le lalany zany fifosafosana, amin'le lalany zany laingalainga izay ataonao manoloana ny fiarahamonina misy anao izany, dia apetrahanao ny fifehezana satria tsy azahoanao tombotsoa izany eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Raha iandro tantara ny tranga tamin'ny vanim-potoana ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rehefa nandeha ny sahaba anankiray tonga tamin'ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam ny taraina ka niteny izy manao hoe misy vehivavy anankiroa ozy izy efa maty ny anoanana ka mila angataka permission aminao Rasul sallallahu alayhi wa sallam mba omenao permission izy ireo hisakafo satria mbola atandro ny volana Ramadan. Dia tsy nivakiny Rasul sallallahu alayhi wa sallam ny teny izany rangahy izany. Avy eo izy mbola niverina nangataka tamin'ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam namerina izany teny izany, dia tamin'ny farany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny ary namaly an'izany sahaby io izany nanao hoe atsoy aty ozy izy izany vehivavy izany. Dia rehefa tonga teo manoloana ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dia ny raha ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam naka-karazana vilia kely hoe eto aty vilia kely io. Dia rehefa tonga teo anatrehany vehivavy dia nitenen'ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam mandoava anao ao anatin'ny vilia io,
de rehefa nandoa izany vehivavy zany de nivoaka tao anatin'ny vavany ny ra sy ny nana sy karazana nofo na nofokena avy tany anatin'ny kibony zany. De après niny Rasul sallallahu alayhi wasallam nra ny vehivavy io nandeha de natsony ndray le vehivavy anankiray de mbola naveriny Rasul sallallahu alayhi wasallam tondrasy vilia hafa de mandoava ao anatin'ny vilia eo de mbola mitovy tamin'ny voalohany iny ihany nandoa nana sy ra sy nofokena izany andia vehivavy zany. De aveo Rasul sallallahu alayhi wasallam anteny amizay manao hoe inna hatani aftarata amma haramahu Allah wa sawamata amma halahu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wasallam anteny nanao hoe ireny vehivavy anankiroa eny ozy izy dia ny fe tamin'ny zavatra izay norarany Allah subhanahu wa ta'ala nefa reo nandeha nanao ino izy ty karazany nanapaka amin'ny zavatra izay nandrany Rasul sallallahu nandrany Allah subhanahu wa ta'ala. Karaha Rasul sallallahu alayhi wasallam militeny amitsika fa ny fifehezana izay nataon'izy ireo reny Allah subhanahu wa ta'ala naneraka andreo ny sakafo azosika hoanina, ny fisotrona azosika sotrona, nefa reo nandeha nandrera tena fotsiny ny fian'le zavatra reny nanakana amin'ny vatany tsy hinana an'izany zavatra izany nefa nameny Allah subhanahu wa ta'ala permission tokony hinana nefa reo ndray nandeha ny fea nefa nanao zavatra haramo ny fosafosa ny raha vavin'izy ireo nandeha niteniteny zavatra izay tsy zoany ireo kory ny teny zany. Ka izay mahatonga antsika miteny manao hoe eto ampamaranana an'izany volana Ramadan folo farany volana Ramadan izany oka itsika samby amerina ny teny atsika andinika hoe inona moa ny tanjona antony nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala atsika ife mandritra izany volana Ramadan izany. Moa ve fatratra atsika marina izany fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala izany, moa ve efa nisy fiovana eo amin'ny vatatsika ny fifehezana izay nataontsika tamin'ity taona ity, fa raha ohatra kosa mbola tsy tratratsika izany dia ataoko fa mbola tsy tara atsika raha laitsy nanambavy isany any atokantrano any afahantsika manarina ny tsy mety, afahantsika manarina andreo lesoka izay nataontsika teo aloha voalohan'ny volana Ramadan. Iangatantsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsy miala amitsika izany volana Ramadan izany afa-tsy hoe tratra atsika ny tanjona nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala ampiny Islamo ife ao anatiny ty volana Ramadan ity. Tsy ala antsika ny volana Ramadan afa-tsy hoe voafafa ny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ny fahotantsika tsirairay avy izay ny fe tao anatin'ny volana Ramadan ary izay ny fe niaraka amitsika ihany koa tamin'ny taona lasa eto ampamaranana dia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.